Ivavakantsika tompoko a. Jesosy misaotra anao zahay ny amin'izao fotoana izao. Misaotra satria namako ary ny olana sidrainy eny an-dalana eny totosan'ny fotoana dia tanteraka foana izany noho ny aminao satria ianao dia tia hiteny aminay tsiraray avy. Miteny amiko ianao, miteny amin'reto olona rehetra mihaino ianao Jesosy, na ny eto en direct na ny any amin'ny live stream. Dia mangataka izay, mangataka Jesosy io, mifedanana, ahinoko ny feo anao, ahinoko ny feo amin'ny fanamasina, ary mitenena amin'ny alalan'ny mpanomponao. Mety hoe tsy vitan'ery ny tenako rery Tompo, fa mino fa anao fanamasina ny asa, ary teny ankehitriny aminay rehetrarehetra, aminay rehetra, mba handraisanay tokoa. Fa mahona olana androany dia sokafo ny masom-panahinay ahita, satria ny teninao miteny hoe velako-poana ny fandrika raha hitan'ny vorona, dia sokafo ny masonay ahita an'izany fandrika izany. Tsy hinananay intsony izay voankazo voarara Jesosy eo, fa ahafahanay miaina ao anatin'ny fanahinao mandrakariva sy ny famasinana ary ny fahamarinana. Misaotra Jesosy eo. Amen. Mazoto toerana tompoko azafady. Marina mihitsy le tamin'ny introduction ny mpanompon'Andriamanitra teo, izy nametra-panontaniana izy nanao hoe iza ny tena atahoranao Andriamanitra sa olombelona? Izay noteneny teo. Nanany ankely aho tetsy ariana tetsy hoe anao tsy Andriamanitra sa olombelona ka fa hoe vadinao sa Andriamanitra ny atahoranao? Dia nanany ankely aho tetsy hoe vadiko matahotra an'Andriamanitra. Manala stress. Fa tsika tsara matahotra an'Andriamanitra, ary tsy tiako tenenina hoe rehefa matahotra izany tsy fatahorana olona no ianarantsika an'Andriamanitra, ary tsy hanamaso olona, tsy matahotra ny pastera, tsy matahotra n'ilay namana eo akaiky, fa tena hoe matahotra an'Andriamanitra foantsika izany amin'ny fiainana. Satria tena olana tsy fatahorana an'Andriamanitra, fa lasa manaonao foantsika. Izay ilay olana vahantsika indraindray. Dia ny ten'Andriamanitra manao hoe ao amin'ny Jakoba 4:7, resaka vavaka. Ny vavaka mantsiny dia tsy nataontsika hoe hampandriana eritreritra fotsiny, fa tena hoe fiankorofana marina eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy hoe zavatra tokony atao na hoe tsy maintsy atao mivavaka, fa fitiavantsika no mitarika antsika hivavaka, hiakohaka marina eo anatrehan'Andriamanitra, satria matoa izy miteny hoe misy ny fiankorofana marina dia misy koa izany ny fiankorofana tsy izy. Dia mba mila tena manala izay rehetrarehetra hoe fiankorofana tsy izy ao anatintsika mba ahafahantsika tena miaina an'izany hoe fiankorofana marina ahenoan'Andriamanitra ny vavakantsika izany. Dia manao izay ankasitrahany iray, manao ny sitrapony dia fitondrantena tsara na anisan'ny tena hoe voalohany takiana amintsika izany amin'ny fanantonana an'Andriamanitra. Amen. Ten'Andriamanitra manao hoe mangataka ianareo nefa tsy mahazo ihany, satria diso fangataka mba ho lanianareo amin'ny filanareo. Mangataka ianareo nefa diso fangataka mba ho lanianareo amin'ny filanareo. Dia ao amin'ny hijery tantara anankiray antsika voalohany, misy point maromaro izany ny afaka jerentsika androany. Dia point voalohany ao amin'ny tantaran'i Daniel. Tamin'ny Daniel dia olona tia mivavaka, ary mivavaka izy ary tsy menatra izy eo anatrehan'ny olona, eo anatrehan'ny mpiara-miasa hoe rehefa tonga ny fotoana hivavahana dia andeha hivavaka. Ary ohatra ka nivoaka ny didy rehefa nanomboka nikononkonona ny collègue-ny hoe andeha ataontsika izay hamonoan'ity Daniel izy tia mivavaka, dia nasandratr'Andriamanitra tao anatin'izay fatokiana izay, satria lasa izy ny tian'ny mpanjaka indrindra. Ary izay fitiavan'ny mpanjaka anazy dia lasa miteraka fialonana eo amin'ny namany sasany. Dia lasa nataon'zareo izany izay namohan'ny mpanjaka didy hoe izay miankohaka
amin'ny hafa Andriamanitra na olon-kafa akoatrany amin'ny mpanjaka dia alefany amin'ny lavaky ny liona. Ary voanaren'izay Daniel dia ohatran'ny voamaika ary ohatran'ny nampiseho mihitsy hoe zahako dia hanompo an'i Jehova ary hivavaka foana. Dia tao anatin'izay izy tsy niala tamin'ny fiakofana tao amin'Andriamanitra mihitsy, ohatra antsika ihany. Amen. Tsika rehetra resa lahatra tsara amin'izao koa hoe tsika rehetra hoe tsy miala amin'ny fiakofan'Andriamanitra. Rehefa hoe alefatsy amin'ny lavaka tsisy liona aty fa tsy haiko basy zao misy amin'ny androntsika. Tena raha mivoaka ve izany didy izany hoe sina basy eo hoe izay mivavaka dia hotifirina. Ohatry ny ny fandraisantsika an'izany hoe vonona ve tsika efa vonona, ny olona vonona aloha ary efa tena vonona isika. Tsy ohatran'ilay tsika ilay tsy mahandry ny atongavan'i Jesosy ihany ny etrentsika an'izany ary misy hery hafa amen'ny fanamasina. Ohatr'izay ny henan'i Daniel hoe voamaika ampisehoko ny olona, sokafako mihitsy ny varavarakely io afa mivavaka amin'ny Andriamanitra. Dia mivavaka tamin'Andriamanitra izy ary nekoaka. Izy tsy nangataka tamin'Andriamanitra hoe Jesosy hovaony any, tsy haiko aloha izany ilay tsy misy détail ilay vavaka. Fa mino aho fa ohatr'izay ilay izy. Satria ilay izy vavaka nakasitrahan'Andriamanitra mihitsy nataony. Matoa izy tena nafan'Andriamanitra tao amin'ilay izy. Tsy nangataka tamin'Andriamanitra izy Jesosy hovaony didy. Amboariny fony mpanjaka asevy manao an'izao ataovy an'izao fa nekoaka fotsiny izy dia mivavaka dia natoky an'Andriamanitra. Izay ilay hoe ilay tenin'Andriamanitra izay ilay hoe matoky. Ary rehefa matoky an'Andriamanitra izay mahatonga ilay ataontsika hoe matoky loatra ianao tsy andao ahy. Tena hoe matoky an'Andriamanitra fotsiny hoe tsy andao ary tsy efa voalaza eto matetika izany matoa marapelena dia indraindray rehefa ao anatin'ny sarotra tsika dia miverina amintsika foana ilay izy fa voalaza eto matetika izany hoe tsy mibaiko ny situation tsika ary tsy mibaiko an'Andriamanitra mihitsy. Amen. Fa dia ny anjarantsika dia miankohaka foana eo an-tongotr'Andriamanitra ary matoky ny fitondrana mandrakariva. Fa rehefa manao mety tsika sy manao ny tsara sy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia ankasitrahany dia momba antsika mandrakariva izy. Ary izay moa no sujet resahantsika androany hoe manao zavatra tsika izay ankasitrahan'Andriamanitra. Amen. Ilay vavaka marina iny ilay ten'Andriamanitra teo Jakoba, rehefa tsy diso fangataka tsika dia manao ny zavatra ankasitrahan'Andriamanitra, vavaka ankasitrahan'Andriamanitra. Izay ny zavatra izay vavaka ohatran'ny hoe takian'Andriamanitra amintsika. Mila matoky anazy tsika, matoky anazy amin'ny zavatra rehetrarehetra. Mety ohatran'ny Daniel indraindray ny fiainantsika, mety hoe misy amintsika mety hoe enjehan'ny olona, mety hoe hananan'ny olona vola ave tsika, hananan'ny olona trosa dia enjehan'ny olona jusqu'à hatramin'ny hoe hogadrain'ny olona na ohatran'izany. Ny ataontsika dia manaova tahaka ny Daniel fotsiny hoe miankohaka marina eo anatrehany matoky anazy mandrakariva za tsy hiala aminao ninona zavatra mitranga ary iroso. Mbola ho hitantsika kelikely eo fa iroso hoe ao anatin'ny anao izay tena hoe ankasitrahan'Andriamanitra mandrakarivantsika ao anatin'ny fandrosoana, fa tsy tonga dia hoe hipropose solution an'Andriamanitra hitady olona hoe Jesosy ry izao tena mety solution fa ry manam-bola, ry izao sendra-parazara tamika nisy olona manam-bola nandalo teo aminao dia Andriamanitra tia mihitsy izao solution dia ianao lasa dia angataka amin'ilay olona. Rehefa men'Andriamanitra iny dia ilay olona mihitsy tonga dia misokatra amin'ny fony, tia meko anao ty. Ohatran'ny nahatsiariko zavatra Andriamanitra hoe mila manome anao alefan'Andriamanitra ny anjeliny. Amen. Maniraka izy, maniraka amin'ny alalan'ny olona izy rehefa hanome vahaolana ho antsika, fa tsika dia matoky foana
hoe tsy vilalana tsy ananao foana zany rehefa hoe sendran'ny olana hoe ao ampiasantsika misy olona mialina ve misy manenjika tena ratsiratsian'ny olona lasa menacé ve ny plasitsika ao ampiasana matoky an'Andriamanitra foantsika fa tsy mananao foana amen tsy andeha hamaly ady aman'olona na hoe aisa ataoko an'izao io fa za manana ty pouvoir keliko ty afaka ahodiko anamboarako amaliako an'io hitan'io tsara zany tsy solution zany dia nefa ndraindraitsika lasa mivavaka any ambadika any Andriamanitra apio nefa ny aty ambadika indraindray manao kely any izy hoe mivavaka nareo izy nefa diso fangataka satria laninareo amin'ny filanareo le izy fa militsika rehefa mangataka dia mangataka marina ampisehovy izy Andriamanitra ampisehovy izy fa tena matoky anazy tsika amen tena tiany lehilahy zavatra tiany lehilahy zao zany hoe ny vadiny tena matoky anazy tanteraka hoe io ohatra hoe tena hoe matoky zany hoe tena matoky tanteraka ny sy ny décision sy zavatra ataony hoe ohatran'izay koa tsika manantona ny Jesosy tena tiany Jesosy mihitsy tsika tonga ao aminy dia hoe tsisy ninona Jesosy tsy mananinina tolotra fa mitehitra aminao tanteraka sy ny fitondranao miain'ny feonao mandrakariva amen dia misy ao amin'ny ten'Andriamanitra izy hoe ao amin'ny Daniel toko 9:7 hoe Andriamanitra efa naniraka ny anjeliny Andriamanitra efa naniraka ny anjeliny ka nanakombona ny vavan'ny liona tsy handratra satria fahamarinana no hitany tamiko ary teo anatrehanao koa mpanjako tsy nanao ratsy aho amen ny tanysain'ny Daniel teo ary ny tanysain'ny Daniel tamin'ny tanysain'Andriamanitra tamin'ny sain'ny Daniel tamin'ny démontreny Daniel tamin'ny mpanjaka zany teo hoe reto ny zavatra narahako inao izy fahamarinana dia fatokiana amen mandeha amin'ny fahamarinana tsika dia mandeha amin'ny fatokianan'Andriamanitra dia makombon'ny anjelin'i Jehovah ny liona izay mitady andrapaka izay tady andrava amin'ny fiainantsika makombon'Andriamanitra zany amen fa mandehana amin'ny fahamarinana aza manao kolokolo zany aza manao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra aza manao compromis aza miraitsy kombakomba amin'ny ratsy raha hitanao hoe ohatrany tsy mety izany manao zavatra ka tsisy fiadanana dia aza atao fa izay mahatonga antsika hoe pisy foana isaky mifanena satria mila rapelenao amintsika zany hoe rehefa misy ny fiadanana dia ao izay fanahin'Andriamanitra mameno izay fiadananao anatsika izay fa rehefa ohatra tsika ka miombona amin'ny fanahin'Andriamanitra dia tsy miadana raha ohatra ka misy tsy sitrapon'Andriamanitra anatsika fa raha tena tsy miombona tsika nefa sady tsy miadana sady tsy miombona zany miadana mantsy amin'ilay ratsy izay tsy mety satria fanahin'Andriamanitra anatsika tsy miadana zany raha vao tsy mety ny zavatra ataotsika dia fahamarinana sy fatokiana zany tena hoe takian'Andriamanitra amintsika amin'izay ao amin'ny tantaran'ny Josoa koa Josoa toko 10:9 raha tao anatin'ny ady Josoa tsika mila manana foana communion amin'Andriamanitra isan'andro ary ao anatin'ny communion zany ataontsika an'izay résolution rehetrarehetra izay ohatrany hoe vakitsika inge Josoa toko 10 ary Jehovah tamin'i Josoa aza matahotra azy rehefa andeha hiady izy zany aza matahotra azy fa efa natolotra eo an-tananao izy ka tsy hisajanona eo anoloanao izy na dia iray akory aza dia ao amin'ny verset 12 dia 12 dia tao anaty Josoa zany manana fifandraisana amin'Andriamanitra foana dia tao anatin'izay fifandraisana tamin'Andriamanitra izy nahazo an'izay révélation izay hoe amen'Andriamanitra anazy hoe aza matahotra efa natolotra Andriamanitra zany hoe io mifandresena efa eo am-pelantananao dia ozy ao amin'ny verset 12 hoe ary tamin'izany Josoa dia niteny tamin'i Jehovah tamin'ny andro nanoloran'i Jehovah ny Amorita
sy ny amorita teo anolohan'ny zanakisaka ely niteny tamin'i Jehovah nanana fiombonana izy zany tamin'Andriamanitra alohany zay le fitapany voalohany io ka nanao teo masony zanakisaka ely hoe ry masoandro mijanona eo ambonin'ny Gibeona ary ianao kosa ry volana any andohasahany Ailona satria rehefa tao anatin'ny fiombonana tamin'Andriamanitra tanteraka izy tsy nangataka solution ntsony izy rehefa tao anaty ady ary tsy name proposition n'Andriamanitra ntsony izy hoe ahoana ny atao fa tonga dia ny situation amin'izay no niteneniny ary teto izy dia niteny hoe ry masoandro mijanona ry volana tsy proposition ntsony zany zay fa nitodika tany amin'ny problème izy antsika tsy na manana an'izay fahafahany zay afaka miteny amin'ny problème antsika hoe mitsahatra ohatran'ny tamin'ny Jesosy raha ohatra hoe teny atsambo kely izy ka nanana problème tamin'ny rivotra ny tany mpianany zareo niaraka dia nandeha nitafio-drivotra dia tonga dia le problème no tenenina hoe mitsahary ianao. Amen. Ampy fiombonana sy fahamarinana dia fatokinan'Andriamanitra hatrany. Amen. Dia zay le révélation azon'i Joshua. Misy donc indray jerentsika ao amin'ny tantaran'ny Elia ao amin'ny Elia mpanjaka voalohany toko 7:20 andininy 1:20. Ary dinakeo amin'ny olona rehetra Eli ka nanao hoe mandra-pioviana no irosaina ianareo Jehovah no Andriamanitra manara farabala kosa dia manara azy le irosaina io zany tena tia nitenenina dia hoe tsy haiko raha mahalaza anazy ny amin'ny teny frantsay hoe zafady tsy haiko raha mahalaza anazy fa le irosaina io zany dia hoe mizara ny sainao satria mahitany ny zanak'Israely mahitany ny fanjakana dia mirorosaina hoe misabaka lasa misabaka ny saina hoe zay clocherez-vous des deux côtés lasa sady mandeha amin'ny ilany mandeha amin'ny fanompoantsampy nefa sady mandeha koa hoe zay koa matahotra an'Andriamanitra dia mivavaka amin'Andriamanitra dia zay io nahatonga an'le zay tsy fatokiana tena fa lasa miaraka amin'ny fanompoantsampy nahatonga an'le problème teo amin'ny fanjakana dia mandra-paoviana ozy izy no irosaina ianareo fa tena tian'Andriamanitra tsika anampisehoan'Andriamanitra teto tiany hoe averiny zay hoe fatahorana zay raha sendra misy ny olana hoe vavaka amin'Andriamanitra nefa ny averiny le hoe propose solution sy matahotra dia mihazakazaka mitotototo ery amin'ny olona mandrakariva fa tena ankasitrahan'Andriamanitra tsika rehefa tena metoraka amin'ny tanteraka. Amen. Dia hijery tantara anankiray indray tsika ao amin'ny Joshua 7 azafady. Atombotsika 9:7 dia ary niverina tamin'ny Joshua izy ireo ka nanao taminy hoe aoka hiakatra avokoa ny vahoaka rehetra aoka tsy hiakatra avokoa ny vahoaka rehetra fa olona tokony 4 na 3 no aoka hiakatra milaniay ary manasatra ny vahoaka rehetra aza manasatra ny vahoaka rehetra akany fa vitsy ihany izy teo zany verset talohany io ngamba le izy hoe andeha ay moa teto ay tany ay anafika ny tany ay izy
dia nanontany an Jehova dia naniraka olona hijery ny olana tamin'io a nisy ao amin'ny verset 1 ngamba misy hoe Akana ny anarany a dia izy a mitondra zavatra interdit izy amin'ny teny frantsay amin'ny teny gasy izy hoe zavatra voaozina tity kely nakanaka zavatra kely tamin'ny guerre-ndry zareo teo aloha zany dia tity kely maky efa nitenen'i Jehova hoe Andriamanitra zany miteny rehefa manafika zareo isaky manafika dia miteny Andriamanitra hoe azonareo alaina daholo ny fananana sy volamenana rehetrarehetra dia alaina dia mifindra tanana hafa indray izy dia ny zavatra ireo tsisy azonareo alaina fa interdit dia ohatr'izay ilay izy dia zatra an'izay ilay Akana ity ngambany tamin'izay dia mbola nahita zavatra tsara tarehy tao anaty tranon'olona anankiray dia nalainy ilay izy dia nafenina ary tsy nataony fantatry ny zanak'Israely tsy nataony fantatry izany izy fa dia nafeniny tamin'ny fotsiny eritreretiny hoe tsy hisy conséquence akinanjo rehefa ilay hoe naniraka io rehefa lasa diso ohatran'izay amin'io toko fahatelo io zao dia niteny izy hoe ndanao izy fa 3000 angamany hoe 3 arivo 2000 izy da 3000 nisan'ny olona alefany dia ravy io tsika zany rehefa misy zavatra tsy akasitrahan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ninona rehefa surtout rehefa le nazavaiko teo indraindray mety hoe mbola misy zavatra tsy takatritsika le izy fa mbola mipetraka ao ohatran'le ohatrany hoe misy mbola navelan'Andriamanitra ihany zany tsy haiko karazanareo ny tiako tenena fa mbola tsy takatritsika fa iny tsy maintsy regleny amintsika iny azavany amintsika fa rehefa misy zavatra zay hoe tena sokafan'Andriamanitra mihitsy masontsika ampiteneny ny mpanompon'Andriamanitra ampiteneny ny situation rehetrarehetra aza manao an'izao aza manao an'itsy aza manao tsolitra aza mandainga aza misy zavatra ohatrany hoe efa nampisehona antsika tokony tsy ataontsika amin'iny zavatra iny tena mangina ny fanahy masina lasa diso fijerintsika diso interprétation teto ny zanak'Israely rehefa nisy zavatra tsy nakasitrahan'Andriamanitra tao amin'ny zareo dia lasa diso interprétation le olona le nirahana nanao nijery tany zany le pitsikilo lasa diso interprétation izy lasa tsy niteny teo intsony ny fanahin'Andriamanitra hoe zao ny tokony ho izy na Josoa le mpanompon'Andriamanitra arany lasa voafitaka hatramin'le mpanompon'Andriamanitra nitarika andry zareo satria tao anatin'le izy misy zavatra tsy nety ka sika zao amin'izao hoe surtout tsika andeha hanao évangélisation andeha tafika dia Andriamanitra tena miteny amintsika isan'andro anaty vavaka miteny amintsika izy eto hoe sao mbola misy tsy mety sao mbola misy zavatra tsy mety tsy akasitrahan'Andriamanitra ao anatintsika tsika andeha ady any na le tsika izay mijanona mitondra mbavaka eto arany tena mila mihitsy hoe manana an'izay fahatsilotsaina izay mba ahafahantsika mijery tena mitady hoe inona le tsy mety tato anatin'ny fiainako inona ny zavatra mbola ataoko mbola mahafinaritra anahy nefa tokony hovaiko dia iny apetrao amin'Andriamanitra esory tsika manala n'ino izy fa tsy hoe fanahy masina na Jesosy ny anala le izy eo amintsika fa dia izy avy amintsika ny manala n'iny dia mila an'izay tsika mila manala an'izay zany tsika anatin'izao surtout ndeha tafika ahatonga ny tena hoe le tena apaka fiainan'olona maro be dia be sy tokantranon'olona sy ny asany devoly tena ho levina tanteraka mihitsy amen tena hoe aheritsika ahery tanteraka mihitsy zany ao anatin'izay amin'izay aresaka moa ny mpanompon'Andriamanitra resaka hoe afo fa nitenin'i Jehova tamin'ny faraparany herinandro teo tena ao anatin'ny fiarahana amin'Andriamanitra sy ny fanamasinana tena hoe dorantsika amin'ny fandiovana zany rehetrarehetra zany amen dorana tsy tavaverina intsony tato amin'ny 15 zao izy dia miteny an'izay ohatra hoe
koa izay azo mitana zavatra voaozina dia hodorana amin'ny afo izy a mba amin'izay rehetra mety ho azy satria nivadika amin'ny fanekeny Jehova izy ka nanao izay faty indrindra teo amin'ny Israely. Dorana daholo, dorana ho faty, dorana ny afin'Andriamanitra ho may daholo. Rehefa manapa-kevitra tsika dia ny afin'Andriamanitra mandoro an'izany ao anatsika, tsy miverina intsony izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia rehefa vita izay dia nandresina ny zanak'Israely satria afaka le zavatra interdit teo anivondry zareo. Dia Jesosy dia marari-pite amintsika ary metoraka miandry antsika mandrakariva izy. Izany hoe marari-pite izany tena marari-pite mihitsiny. Tsy haiko nareo ve efa nenan'izany ohatra hoe misy olona tianareo tena tiana be nefa ohatrany tsy miraharaha mihitsy ohatra. Dia izay ilay tena marari-pite, tena hoe miandry fotsiny dia malahelo. Fa rehefa voiny foa miteny ny olona iny, miteny kely fotsiny na dia hoe bonjour ary dia ohatrany efa tena hoe voavaha daholo ny olana rehetrarehetra satria miteny fotsiny ilay olona hoe bonjour. Satria ianao marari-pite an'ilay olona na moray ary na dia kokoko kely ohatray fotsiny ary dia efa tena hoe avy olo lanitra ka tsy takatra. Fa nefany ohatran'izany ke Jesosy miandry antsika, tena miandry antsika izy. Indro izy mandondona aminareo mandrakariva, mandondona amintsika, miandry antsika mandrakariva izy, marari-pite amintsika izy. Dia miandry antsika fotsiny izy hanala an'ilay zavatra tsy mety iny ahafahany tena hoe miasa amintsika. Dia vao miteny fotsiny tsika Jesosy hoe verina aminao dia efa amboniny ilay zavatra tsapanao tamin'izay, tsapan'i Jesosy ary lavitra mihitsy. Izy ary nahavita nahafohy ny ainoka. Ilay nanaovanao kokoa ve ilay ny kokoa ny andrasantsika reny ve na mahavita manolotra ny aino antsika. Jesosy nanolotra ny aino antsika ary tena miandry antsika izy hiverina hiatoraka aminy. Tsy sasatra izy miandry ary tsy leo izy. Magafy tsika, tena migafy, manao foana, manao fananiana indraindray, tena hoe fananiana. Fa Andriamanitra nefa eo Jesosy marari-pite amintsika izy, tia antsika izy, miandry antsika fotsiny izy hiverina dia ohatrany tsisy ninona daholo, adininy daholo ilay narary rehetrarehetra, adininy daholo ilay gafy rehetrarehetra, adininy daholo fa ilay fifaliana lehibe izay tsapany. Iny indray motive anazy hitondra antsika indray manomboka eo, tsy hiverina amin'ny ratsy intsony. Amen. Dia nanankiray indray mila mifantoka tsika amin'ny asa izay mila mifantoka amin'ny asa ataon'Andriamanitra koa tsika. Amen. Asa ataon'Andriamanitra izany mila mifantoka amin'ny zava-bitan'Andriamanitra amintsika tsika. Satria izany dia manampy antsika hiderana azy. Ny ten'Andriamanitra anankiroa jerentsika hoe Salamo 3:12. Dia izy hoe misaotra ny Jehovah ary fanahiko ary aza misy adononao ny fitahiany rehetra. Dia Isaia 43:21 fa 13:20. Izao olona ny fironiko ahy izao dia hanambara fiderana. Amen. Satria tsika rehefa misy tantara anankiray ity tantarako anareo aloha. Tamin'ny nandinika misy fotoana tamin'ny surtout tamin'ny mbola tsisy nitondra izany ny fiara fa izaho izany mitondra fiara. Dia ny tena moa miasa fa tratra taraikiraiky aty na indraindray ohatra hoe miresaka amin'olona amin'ny telefona. Dia avy aty miala avy eto amin'ny sekoly
dia eo zany dia efa manomboka tsy maintsy mandefa mail mandefa SMS amin'ny olona any ampiasana ako hoe tia planine antsika androany zao ny atao mamaly mail ny client satria efa ny andro efa mivaly sasany tsy afaka hoe tonga any an-trano amin'ny sivy sasany vao organisena daholo rehetra maty ny tapakandro dia manomboka manoratra nefa tsy maintsy mandeha mody ihany koa miasa dia ny ambony tomobile zany sady mitondra tomobile no mandeha ny SMS tomobile dia eo mandeha dia finalement mandeha zany eny an-dalana dia misy olona miampita tampoka dia tsy anaty anatso misy moto mikopo kely kopa-tana ho an'ilay tsy tia moto indray fa tsika tia moto daholo amin'ny anaran'i Jesosy rehefa mitondra tomobile. Amen. Dia sao dia paster-ndriva mikopo eo zay vao dia tsy mikopy tsy mikopy io paster-ndriva alleluia dia dia mandeha dia tsisy tadidy daholo ny zavatra rehetrarehetra efa hiditra ny trano mihitsy ny tomobile dia eo vao tonga saina hoe fa inona daholo moa ny zavatra nitranga rehetrarehetra teny amin'ny arabe tena tsisy tadidiko hoe taiza hoaiza nisy ohatr'izao taiza hoaiza nisy ohatr'izao tetsy zany mety nisy moto saika voadona ry moa tsy maintsy mifarainina foana tetsy misy olona niampita tampoka dia ry nisy tomobile nijanona tampoka tsy tadidy zany fa nefa mitranga tao anatin'la lalana rehetrarehetra fa rehefa tonga tany amin'ilay toerana fotsiny dia faly hoe tonga taty amin'ilay toerana misaotra ny Jesosy fa tsy naninona dia tafita soamantsara tany amin'ny tanjona fiainantsika koa dia ohatran'izany indraindray mandeha tsika dia matoky ny fitondran'Andriamanitra dia miaro atsika izy mitahy atsika fa indraindray tsy tadiditsika daholo ilay zavatra rehetrarehetra nataony tsy hitantsika daholo ilay soa rehetrarehetra izay nataon'i Jehova teny amin'ny lalana izay nandehanantsika lasa tsy manana sujet de prière tsika avy eo hiderana ny anaran'Andriamanitra nefa izy hoe ny olona izay miforoniko dia nataoko fiderana dia efa niteny tao amin'ny salamo hoe aza misy adinonao fitahiana rehetrarehetra ilay fitahiana rehetrarehetra raha dinitsika satria naninona variana tany amin'ny zavatra avy tsika teny an-dalana variana amin'ny zavatra mahafinaritra tsika misy zavatra mifantoka an'izaytsika dia adinitsika mahita ny asan'Andriamanitra tao aoriana tao ambadika ireny zavatra rehetrarehetra ireny adinitsika mahita an'Andriamanitra hoe fa maninona mbola afaka mijoro ankehitriny fa tsy eny ambony fandriana na hospitalisé amin'izao fotoana izao satria tsika variana hoe dia hiasa aloha dia ndeha tady vola adinitsika hoe maninona tsika ny tonga eto fa tsy voadona ny tobila teny an-dalana adinitsika maninona tsika ny tsy voaentaka teny an-dalana be dia be adinitsika daholo ny rehetrarehetra fa tadio fa tsika ireo dia farak' izay tena tsy tiany devoly ary misy devoly manara-maso antsika en permanence fa izy mbola misy anjely anankiroa eo hitany eo fahitana hita amin'ny mpamosavy taloha zany misy anjely anankiroa hitany zareo ray eto dia ny ray eto dia efa niteneniko teto amin'izay hoe tafitohantsika dia tafateny ratsy dia lasa ilay anjely dia nataony amin'izay tsika azonareo adinitsika misaotra an'Andriamanitra hoe misy anjelika miaro atsika isan'andro izao tsy hoe izao fa tena hoe tsaroy mandrakariva dia asan'ny tompo rehetrarehetra amin'ny lafiny rehetrarehetra vitantsika ho azy lasa tanteraka amintsika ho azy inga zany hoe mivavaka mandrakariva ka tsy mitsahatra lasa vavaka fisaorana fotsiny zany ny fiainantsika tontolo andro hoe misaotra Andriamanitra misaotra fa nataonao izao mandeha kely etsy indray dia misaotra Jehova fa izao misaotra Jehova fa izao feno fiderana anazy tsika izay ny tena hoe ankasitrahan'Andriamanitra tsy mijery zavatra fa zavatra problème dia gaga mihitsy amin'ilay paster ato tena mitantara za tsy sahy mitantara problème amin'ny pasteur intsony indraindray vao mitantara misaotra ny Jesosy satria izay zany ilay izy kay hoe na hoe nisy fotoana indraindray taditady misy
misy sain-dratsy kely hoe tantarako amin'ny pastera ka ohatrany tsy mety mihitsy izany a. Vinao voateviny hoe mpisy pastera sotra ny Jesosy izy izy. Dia tsy ninona azo atao intsony, afaka ny sain-dratsy, afaka ny fikomiana, afaka daholo ny rehetrarehetra satria tsy manana fa tsy fisainana ianao hoe andeha hisaotra an'Andriamanitra. Vavah mandrakariva kaza mitsahatra misaora an'Andriamanitra. Betsaka mantsy ny fanontaniana manao hoe inona zany ny antony inona zany ny vavahana re mandrakariva, inona zany dia kohaka zany dia tena maky baiboly, inona ny sujet de prière tonton dada tantinina le tobila le alika le hoe vavah mandrakariva fa za mitsahatra. Soa ry Andriamanitra zany tena direct amin'ny fiainantsika mihitsy, manana fisaorana an'Andriamanitra ary tena ankasitrahan'Andriamanitra zany. Amen. Tena ankasitrahan'Andriamanitra mihitsy zany. Ary farangambany ohatrany hoe fisafidianana namana tsara, zany dia ankasitrahan'Andriamanitra. Tsy tadidiko ilay ten'Andriamanitra 1 Corinthiens 3:3 angambany, les mauvaises compagnies comme corrompent les bonnes mœurs. « 15:33 hoy azafady tompoko. Aza mety ho fitahany ianareo izy fa ny fikambanana amin'ny ratsy manimba ny fitondrantena tsara. Amen. Tsika tena manana fitondrana tena tsara ary manana an'izany intention zany tsika, manana an'izany hoe finiavana teanao an'izany hoe hitondra tena tsara. Fa indraindray le fananana namana ratsy izay misy mitantara indraindray dia lasa inconsciemment tsika rehefa ohatra hoe misy namana mitantara zavatra ratsy, misy ohatra hoe namana dia tonga avany izy dia mitantara hoe izao nge nataony aniny, dia ianao indraindray na efa tsy te hihaino ary, na dia efa tsy te hihaino ary hoe vototsekoly be aty hoe tsy manao an'izany, miaraka aminazy eo foana ianao farany ianao lasa tehany ahoana marina, lasa ohatrany kitikitika ao anatin'ny sainao azy indray ilay izy finina indray hono ny nataony, lasa dia venao lasa te handeha hitsikilo Facebook kely aiza inona zao na vo zay iny fa vo iny ao zany. Dia nefany ny resaka commérage inona filaza zany tena gasy, fifosahana, fitatantarana fiainan'olona, fantatry ny devoly mihitsy zany hoe anisan'ny point faible tena angalany isotonany atsika tena tia tantara. Vao mandeha amin'ny film dia efa eo tsy afaka amin'ny film iny novin'ile inona le tantara mitohy lavabe reny, satria ohatrohatra reny le fiainana manitona ny saintsika hoe zao ianona dia nanao zao dia nanao zao dia nijabaka dia ohatr'izay foana. Misy film arany hoe Gossip zany, Gossip Girl, zay mihitsy ny titran'le série Gossip, tena hoe fifosana, tia fosafosa, vehivavy tia fosafosa, Gossip Girl zay le fa tena hoe lehilahy koa indraindray misy manao ihany tena manao mihitsy fa mody hoe vehivavy foana matetika be resaka toetra mbavy ampiasao amin'ny zavatra tsara le fitiavana amin'ny teny sy miresadresaka. Ohatrany hoe Jesosy zao tia teny tamin'ny Maria hoe potra tamin'ny Maria izy fa tsy fantany hoe Maria tonga dia be resaka be fa vehivavy tena potra amin'ny voalohany dia malaza vetivety hoe nitsangana ahako raha petera nge mpitrano teo mety mbola nandinika kely ny telo aloha hoe Jesosy io tena ianao ve iny, ianao ve zao, fa Maria re nipitrano voalohany satria tonga dia sûr izy fa any zany lasa mandeha ny filazantsara. Fa tsika aza ampiasao amin'ny zavatra tsara, ampiasao amin'ny filazantsara ny fitiavana commérage avadika amin'ny alleluia.
avadika tena hoe hitantarantsika ny asan'Andriamanitra, tsika teo sy tsika hoe misaotra amin'ny zavatra rehetra, tantara ao amin'ny olona rehetrarehetra izay asan'Andriamanitra tsika tsy maintsy misy zavatra. Tsika rehetrarehetra ireo amin'ny anaran'i Jesosy androany ahita ny asa tanan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika, dia ho tantaraintsika amin'ny olona avy eo ilay izay asan'Andriamanitra hoe nanao izao, satria raha ho antsika rengely izy tsy tena ampy izy fa tiantsika, fa tena feno ilay izy raha ohatra ka zaraintsika amin'ny hafa, satria ny ataontsika dia hampandroso ny hafa sy anarina ny hafa raha ohatra misy sendra lavo atonga amin'ny finoan'ny hafa ihany koa. Dia tena hoe izay le mila tsy mifaly zany, misy fotoana za ohatran'ny hoe misy olona mamely dia ohatr'izany, dia tamin'ny voalohany tena hifonana amin'Andriamanitra fa dia tena ao dia mitsikily Facebook iny nandray nataon'ilay olona iny, nandray nataon'ilay iny, dia iny fa vo dia indraindray ohatrany hoe dia izay ilay hoe fananana ny namana tsara mahatonga ny vai kely zany ilay izy, mahatonga ilay fitondran-tena tsara amin'izay. Ohatra mba voa ohatra dia mba manarina indray ilay vady manao hoe tsy mety izany, dia indraindray nefa ohatra tonga indray zay zatratra dia za indray zany ohatrany hoe manomboka manana dia voa kely indray ohatra veriko, dia avy indray zany mba miteny hoe tsy mety zany, mifananatra eo fa ny amin'ny farany dia tena hoe voninahitr'Andriamanitra ilay izy fa tsy maintsy mandresitsika resitsika izay karakter izay, izay zavatra izay tena resy amin'ny farany misaotra ny tompo moa fa afaka tanteraka na dio tanteraka ny fo, satria navadika vavaka ho an'ilay olona ilay izy. Ary izay nkeny nahatonga ilay niteneniko anareo iny ilay hoe mijoro volombelona hoe objectif ana 5 millions ariary hita tena ambodin'ny sotro na midin'ny olona 100 000 ariary 100 000 francs, dia avy eo hita ilay izy dia namako ihany nahita anazy, dia avy eo ilay namako mba tia bizina kely dia mba nakatombony kely taminahy izany, fa izay prix proposeko mba tonga dia nekeny dia miverina ilay objectif za ohatra na tsy ary ohatra ny talolo kely iny tsika ilay mba hoe andora nga entina mbavaka izy sy hoe very ilay tsika fa hoe ndao amin'izay izy entina mbavaka hoe entina mbavaka ilay olona tsy hanana lahelo amin'izaniza tsontsika, napoitran'Andriamanitra amin'izay ilay zavatra tsy hita rehetrarehetra taloha. Amen. Very ve ianao ohatra ny tamin'ny manana sensation ve ianao hoe misongonan'ny olona, lasa aloha ny olona, inona ilay resakitsika ilay Elisia aby teo hoe rehefa nanomboka nidina amin'izay ny afon'Andriamanitra, nanomboka mivavaka i Eli, dia avy eo nanomboka avy ny orana, nalefa aby ny olona mety lasa aloha, aza mieritreritsika ny olona lasa aloha, fa manantsika fiombonana amin'Andriamanitra mandrakariva dia mendrasa n'Andriamanitra hiasa, fa rehefa miasa amin'izay Andriamanitra dia izy mihitsy mitondra antsika amin'izay lalina rehetrarehetra. Ary Eli efa fetsy izy efa fantany hoe hisy inondation ho avy be ny orana, hisy inondation tsy tonga nytohana, ka ianao raha mandeha any ianao ka tsy izao ianao miainga dia ho avy ny orana dia hiakatra rano dia tsy ho tafita amin'iny ianao, satria izay ilay izy ho avy ny oram-be izy izy fandana mandeha aloha. Fa tsika zany efa nampisehoan'Andriamanitra antsika hoe ninonino inondation, ninonino nasakana, rehefa Andriamanitra amin'izay no mitondra antsika tsy hisy asakana an'izany rehetrarehetra izany fa tonga foana tsika ny amin'ny tandrina izay tsy resaka tahotra zany ilay izy hoe sao dia lasa aloha ihany na dia za taraiky, fa tsika sy ny fimbonantsika amin'Andriamanitra no mitondra anazy. Amen. Dia tena hoe tsy mifaly amin'ny favoazana sasany, misy ten'Andriamanitra hoe Jehovah hozy izy hiady anareo fa anareo kosa angina, dia ilay niteneniko anareo telo hoe angina, ilay niteneniko anareo telo hoe lasa nanana izany toetra ratsy za mihitsy taloha hoe ino angina, tsy nangina ny tena fa mitsikily Facebook dia mijery hoe iny fa vo zay ilay filan'ny nofo izay, fa rehefa hoe Jehovah miady ho anareo fa ianareo kosa angina, ilay adin'i Jehovah nge, ilay adin'i Jehovah nge tsy hoe hiady, tsika nge tsy manana fahavalo eny amin'ny olombelona, tsy manana fahavalo olombelona fa izy izy midevoly eny amin'ny rivotra ny fahavalontsika, ka raha ohatra tsika izany ka manana olona izay eritreretintsika ho fahavalo dia efa disontsika satria tsy fahavalontsika ireny. Tsika izany tsy manana hoe
zo mihitsy teny hoe ay vo iny aloha fa dia izay sao dia mieritreritra amin'ilay izy le tenentsika teo hoe vavaka marina ilay izy tsy filany nofo ilay vavaka izay nataonantsika an'Andriamanitra izy moa ilay Jakoba teo 4:3 teo hoe tsy filany nofo ilay tsy filana ilay vavaka nataonantsika an'Andriamanitra filana mantsiny izany hoe mahita an'ilay olona izay eritreretintsika fa valy fa ho lavo fa filantsika mahita an'ilay devolo mihitsy ny lavo dia ilay olona ombady ilay olona netiny iny tafatsangana amen amen dia tsy mitodika amin'ireny tsika tsy mitodika amin'ny hoe fahavoazana sasany andonga jerentsika ny tao amin'ny Sodoma sy Gomora tamin'ny Lota izay nahita ny anjelin Jehovah izy ary ny angaviny anjelin Jehovah mihitsy izy hiditra tao an-trano ny angaviany mihitsy ny anjelin Jehovah hoe ndao mandrosoa atao ny tranonay ianao avoingany eo amin'ny aniny ahitantsika hoe ahoana ny nahazoany Lota ny toepony ao amin'ny Genesis 19 verset 4 tena nangidy fo Lota avy eo tamin'ny olona tao Sodoma sy Gomora satria rehefa netiny teo ny anjely netiny anjely Jehovah ary tsy mbola nandry izy dia avy nanodidina ny trano ny mponina tao a Sodoma hatramin'ny tanora hatramin'ny antitra dia ny vahoaka rehetra teo an-tanàna izany hoe tonga tao izany ny anjelin Jehovah lehilahy anankiroa dia tonga avany ny ray tanàna nandondona teo amin'ny tranony ny ray tanàna hatramin'ny ankizy kely izany hatramin'ny tanora te hiviole an'ilay anjely izay iny izy hatramin'ny tanora izy hatramin'ny antitra hatramin'ny tanora satria te hiviole anjely hoe ny zavatra azony Lota natao tamin'izay mitsovakitsika fa taraiky be fa hoe reo ary izy ny zanako vavy reo zanako vavy ataovy izay anaovanareo anazy hoe lehilahy ke izany zalahy dia reo zanako vavy ataovy izay anaovanareo anazy fa reto anjely Jehovah eto azo kitikitiana ary tena matoa izy tafatena izany tena narary fo tanteraka ary désespéré tanteraka tsy hitantsony izay natao fa lasa zanona mihitsy ny namena izy tsika mananjanaka vavy dia andolotra ny zanakitsika ho an'ny Sodomita hoe tia zanako amevomeoko anareo tena narary fo izy kanefa noho izy Andriamanitra jerentsika amin'izay lafiny hoe toe-po izay le hoe tsy mijery tsika tsy mijery ny fahavoazan'ny sasany hoy izy hoe andanonareo izy mandeha milanareo eto fa izao aza mitoditodika ka rehefa nandeha izy ny ala dia ilay vadiny mbola mety tafijery hoe ao izay reny ao mahay daholo ilay olona ratsilolo rehetrarehetra mahay ny afin'Andriamanitra ao vony amin'ny faly amin'ny fahavoazan'ny hafa lasa sira lasa vaingatsira tavely eo tsika aza faly amin'ny fahavoazan'ny hafa fa mifalia amin'ny fitsanganany amen mifalia amin'ny fitsanganan'ny hafa dia tena hoe tsika no hitondram-bavaka ny olona tsiraray avy isan'andro dia tanteraka amintsika amin'izay ilay tenin'Andriamanitra hoe mamelatra latabatra ho antsika eo amasin'ny fahavalo Andriamanitra satria rehefa hoe Jehovah niady ho anareo nidikan'ilay hoe Jehovah hiady anareo izany tsy handeha hamotika an'ilay olona izay eritreretintsika fa hoe nanao ratsy antsika izy fa hanamboatra ny fiainantsika sy ny fontsika hiady ho antsika izy izany ho antsika hiady ho antsika fa tsy hoe hiady amin'olona izay ny tenin'i Jehovah hiady ho amintsika hiady ho antsika izy izany inona fontsika maratra amboarin'i Jehovah izany satria hiady ho antsika izy andefa fanamasina izy hanamboatra ny fontsika amen hiady ho antsika izy hipotika ny fananana very ny fananana niady ho antsika izy amerina ireny fananantsika ireny izy amintsika izay nieritreretintsika hoe very tara départ tsika hiady ho antsika izy satria ny tsotasitain'ny hafa hiady ho antsika izy amen dia vakiana farana ve ilay tenin'Andriamanitra ilay voalohany teo izay rehefa hivavaka tsika izany manatona an'Andriamanitra aza manatona anazy tsony hoe amin'ny filana amin'ny zavatra mahafinaritra ny fontsika fotsiny
fa manatonana azy satria izy Andriamanitra, satria izy Jesosy tia antsika izy dia matokisana azy fotsiny tahaka ny Daniela. Esoriko fotsiny ny zavatra rehetra tsy mety tahaka ny nandorana tamin'ny afo tamin'ny Akana. Amen. Tain'i Jesosy daholo tompoko. Mpanompon'Andriamanitra. Alléluia. Manasantsika tonga dia hitsangantsika mivoninahitra an' Jesosy. Favakintsika ray amin'ny anaranao Jesosy Kristy misaotra anao izay Andriamanitra ny amin'ny teny izay ampianaranao sy ampatsahivanao anay Andriamanitra ny toe-po sy ny fitondran-tena tokony hanananay amin'ny mahazanaka Andriamanitra anay. Tsy tokony hitovy tamin'ny fisainany lasa na hanananay Andriamanitra ny fisainanay androany satria miaraka aminao izahay. Jesosy eo nianatra androany amin'ny hoe ny ankasitrahanao ny zavatra ankasitrahan'Andriamanitra. Ampianaritra Jesosy eo tena anao izay ankasitrahanao mandrakariva, anao izay mety aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mipetraka vetivety anao fanatritsika dia zamy rehetra. Alléluia. Alléluia. Ny teny tamin'ny alalan'ny mpanompo indray Jesosy mila mazoto mivavaka tsika hozy izy tonton Fortunate eo. Tia vavaka aza mirosaina feno fankatoavana ny ten'Andriamanitra. Ala lettre mihitsiny. Tsy asiana litera anankiray milatsaka fa izy rehetra miararaisina daholo mandehana amin'ny fahamarinana, mandehana amin'ny fahatokiana. Amen. Rehefa tena ao ampovoan'le zavatra atrehany iny dia zavatra anankiray tsy tokony hatonoitsika. Marary-pitia anao Jesosy. Tena tiany Jesosy be mihitsy tsika tsiraray avy. Amen. Zavatra anankiray koa tena marina loatra anisan'ny voalaza tao hoe misaora amin'ny zavatra rehetra. Fa piko kely hoe misaora amin'ny antsipriany eo ny eo. Aza miandry rariva. Mety adininao ny zavatra anankiray raha vao rariva ianao vao hisaotra. Eo amin'ilay situation eo mihitsiny tonga dia eo dia efa misaotra. Aza angonina na taratasy kely akory fa eo mihitsy ny toe-ponao tokony hovaina. Le toe-ponao eo ampiatrehany ny zavatra tsy ahisaorana iny mihitsy ny tsy rariva vao avoaka fa eo mihitsy izy no avoaka ahafahanao manome voninahitra an'Andriamanitra. Le Korintiana voalohany toko 10:7-7 teo hoe tandremo ny namana. Aza tonotsika fa rehefa diso namana ianao dia diso vavaka. Diso sujet, diso fiatrehana. Lasa fiatrehan'ny olona no lasa fiatrehanao. Tsy tokony izany tsika. Ten'Andriamanitra teo milaza Exode 14:14. Rehefa mangintsika dia Jehovah hiado antsika tsiraray avy. Amen. Dao tsika hitsangana ame voninahitra an' Jesosy. Misaotra anao izay Andriamanitra reneny amin'ny teny izay nampitondrainao androany. Tsapanay fa fotoana indray amin'ity androany ity ahafahanay manitsy ny fonay sy ny fisainanay Andriamanitra mba ahay hisaotrany amin'ny zavatra rehetra. Aoka ny vavaka ataonay Andriamanitra tsy ho fangatanany amin'ny filana sy ny zavatra tsy misy ampelantananay. Faoka ny vavaka ataonay Jesosy ho vavaka anova ny fonay anao izay ankasitrahanao mandrakariva. Amin'ny anaranao Jesosy ampianaritra izay Andriamanitra tena anana ny fonao Andriamanitra avita anao sakrifisy amin'izay zavatra mety mavesatra anatin'ny fonay tahaka ny nataon'ny Lota ny zanany vavy ny fony satria misy tenin'Andriamanitra tokony arovana sy hijoroanao Andriamanitra. Jesosy eo ampianary izay anana ny fonao Andriamanitra ray na foy an'i Jesosy Kristy ianao ho fanafana ny tsiraray avy. Ny fiainanay Andriamanitra isaky ny soritany, isaky ny jereny, isaky ny tazaniny dia nitokana tokony ho hita dia hoe voninahitra ao an'Andriamanitra. Tsy misy ho an'ny nofo, tsy misy fampazahoana ho an'ny nofo fa fanomezam-boninahitra anao Andriamanitra ray. Ny fotoananay rehetra Andriamanitra petraka am-pelantananao misaotra satria mbola afaka nanolotra mifanatitra indray izay Andriamanitra. Jesosy eo izay ny tsy manana ninonina fa ny aminay Andriamanitra dia mbola avy aminao ihany. Fa mankasitraka anao izay ny fonay mihitsy Andriamanitra ny tena fona atolotra eo anao Andriamanitra. Jesosy eo raha ny zavatra ny tany tsy afaka ny ampitahaina amin'ny zavatra tokony ho atolotra anao Andriamanitra. Fa amin'ny anaranao Jesosy ny fonay no jerenao. Amin'ny anaranao mpanjaka masina mandrakizay. Alléluia. Amen. Raisaran-tsodrano tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amin'izao fotoana izao fa ho marina aminao ny tenin'Andriamanitra rehetra izay nydrenesinao androany. Ary ho vavolombelon'ny fahatsaran'Andriamanitra ianao isan'andro isan'andro. Ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao satria ianao dia mpino ihany koa ary tena mino amin'ny andavanandrom-piainanao. Ho marina aminao ny tenin'Andriamanitra izay tenin'i Jesosy manao hoe izay mino ahy tena asa tokony ataony koa. Ho mpitoro ny filazantsara ianao fa tsy mpampita fosafosa.
ho plaza amin'ny fahatsaran'Andriamanitra ianao fa tsy mijery na mitazana na mitehaka eo amin'ny fahalavon'ny hafa. Ny fonao manomboka androany dia mifaly ary misainsaina ny amin'ny fananganana ny fiainam-panahin'ny hafa foana amin'ny fotoana rehetra. Hitanao hoe Jehovah ka iaoranao. Ampamirapiratra ny tavany aminao ne Jehovah ka mindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao ne Jehovah ka nome anao fiadanana. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fany Masina. Amen. Amen. Nazadiny mitondra-bavaka ny croisade-tsika izay ataon'ny fianaratsoa ny fotoana rapitso eto amin'ny 7 sekoly fanasitranana. Ny alarobia koa sekoly tokantrano ny zoma sy ny sabotsy misy foantsika eo an-trampokon'olona dia samy mitondra-bavakantsika. Zareo fahasaovana ary fahasaovan'Andriamanitra natoy izao ampitsikitsikiana. Fahasaovan'Andriamanitra matoy izao nareo ampitsikitsikiana amin'ny anaran'i Jesosy tahiny Jesosy daontsika rehetra misaotra betsaka tompoko.